Azakazaka fiarakodia ho tanterahana ny 10 septambra izao ny dingana fahadimy amin'ny fedina ny tompon-dakany Madagasikara eo amin'izay azakazaka familiana fiarakodia izay. Ny 10 septambra izao moa no tanterahana ny fananana ary mpandray anjara 2020 no andrasan'ny mpikarakara amin'izany dia ny kluban'ny AMA miaraka amin'ny Movemada. Mpandray anjara miisa 2020 no andrasana amin'ny fananana azakazaka fiarakodia izay karakarain'ny klub AMA sy ny Movemada tondra ny anarana hoe One Day Event. Dingana fahadimy amin'ny fedina ny tompon-dakany Madagasikara ity fananana ity izay tanterahana ny 10 septambra ho avy izao. Mirefy 2.700 kilometatra ny fananana izay ahitana fifaninanana manokana 200 kilometatra. Lafiny teknika zany dia le izy hoe One Day Event zany izay zany mampiavaka azy. Tsy mitovy zany amin'ny rally fanao hoe 3 andro 4 andro ny rally fa amin'ny tendry amin'ny torakity zany dia 2 andro ihany ny rally. Zany hoe amin'io le samedi 10 septembre ihany zany izay ihany zany ny rally. Fa kosa le izy zany misy eo amin'ny 200 kilometatra eo zany ny halavan'ny parcours dia eo ny atsasak'izay zany eo amin'ny 101 kilometra eo ny épreuve spéciale. Misy épreuve spéciale anankiroa izy zany amin'io fa atao aller retour ireo spéciale anankiroa ireo dia iray 8 km le spéciale voalohany ary le spéciale faharoa 42,85 km. Zany hoe tena enjany zany ho an'ny pilote fa efa mila condition physique mahafinaritra ary mila automobile tena bien préparé tsara mihitsy mba manao an'izany miatrika an'izany 42,85 km zany. Mariako moa araka ny teneniko teo fa atao aller retour zany ireo spéciale ireo. Zany hoe atao aloha ny roa voalohany mandroso dia misy réparation eo amin'ny EPP eo androrohoro dia atao indray ny sens inverse n'le 42 sy le 8 km rehefa avy eo. Ohatra amin'izay zany amin'ny ankapobeny ny le rally ho avy. Zany hoe 2 andro zany nanaovana izay spécial rehetrarehetra izay. Ino no tena antony hoe tsy namorona lalana hafa fa le lalana ihany niverenana sy anao amin'ilay toerana iray ihany anaovana an'ilay faninana? Angamba hozy aho hoe ny tena marina angamba eo amin'le fahateren'ny fotoana aloha zany anankiray satria entre le manche rehetrarehetra zany mariako moa fa 7 manche zany ny rally amin'ity taona ity ary 5e manche tsika amin'izao fotoana izao. Le rally farany teo zany tany Majanga, le rally farany teo dia vao vita ny rally Majanga 3 semaines après ny rally Majanga dia efa raikitra ny rally eto Antananarivo. Zany hoe ho anay mpikarakara zany izy somary teritery ihany zany le fotoana nafahana nanomana zany an'le rally ary noezahana zany le izy hoe lalana efa fantatry ny mpifaninana daholo ihany no andraisana anjara fa kosa tonga dia rythme tsona dia rythme enjana be zany no rythme miandry amin'le iray andro satria ao anatin'ny iray andro io zany araka ny teneniko teo zany hoe spécial efatra tao ny anankiroa amin'ireo zany 42 km atao aller retour. Dingana voalohany amin'ny faninanana manokana dia ao Mampitombosoa izay mirefy 4 kilometatra mampitoy Ananjeva sy Androroro. Ny dingana faharoa na ny épreuve spéciale faharoa ao Mandrava mirefy 2.520 kilometatra izay miodidina Anandrororo, Tsefa, Kadinandriana ary Telomita. Io lalana io ihany no iverenana ny hariva izay mamarana ny faninanana ihany koa. Ndray andro araka izany ity fedina tompon-dakany Madagasikara dingana fahadimy ity.